tazana nametraka ny fehezam-boninkazo ihany koa teny anivon'ny izay kianjany 7 marsa izay ny avy amin'ny antoko monima izay tarihina Andriamatoa monja Rondefy Prime Ministre teo aloha ho fahatsiarovana ny mahery fon'ny tanindrazana no antony nanaovan'izy ireo izany raha ny fanazavana isany nisongadina ihany koa ny fanateran'izy ireo ny fehezam-boninkazo teny Soanirana teny izay toerana manatantara ho an'ity antoko ity. Tonga nanatra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjan'ny 7 marsa eny Ambohijatovo ihany koa ny antoko monima izay tarihin'Andriamatoa monja Rondefy tolakandro ho fahatsiarovana ireo lavo an'ny tanindrazana fotoana nahafahan'ny Front National ny antoko nanome ny heviny mikasika ny toetra rahapirenena. Izahay ato anatin'ny antoko monima na ny tenako monja Rondefy dia efa hatriny no nakasitraka ny hirosona amin'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany. Ary manamafy ombenombeny tokoa izahay hoe tokony fifidianana madio ihany no ahafahana miala amin'izao krizy iaina ny firenena izao ary ny tenako dia vonina ny hirotsaka amin'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany ary atao izay ampadio an'izany fifidianana izany. Betsaka moa ny hevitra mivoaka ankehitriny kanefa ao anatin'izany hevitra mivoaka izany dia rahantsika malala fa monja Rondefy sy ny antoko monima hatramin'izay dia tsy mifanalavitra amin'ny fomba fijery vahoaka malagasy. Isan'ny lara-pahamehan'ny antokony monima ny hoe tsy levina akory ny tantaran'ny firenena araka izany dia tonga nametraka fehezam-boninkazo teny Soanirana ihany koa izy ireo ho fahatsiarovana ny nahalava ny tombokilahy La Gaston ampikambana teo anivon'ny Brof ben'ny antoko izay notarihany tombokilahy monja Zaona tamin'ny fotoan'androny. Ny antoerana ihany koa no nahavoatifitra ny tongotry tombokilahy monja Araina ny raika amin'ny 3 marsa 2010 ka nitarika ny fahafatesany roa taona sy tapany taty aoriana.